Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana, nahatratra ny sakafom-panahy latsinainy faha 8 volana May amby 2024 ao anatin'ny lohahevitra hoe miasa ao amino ny fanahy masina. Hivavaka tsika. Tompoandriamanitra rainay io, rainay be fitiavana ianao, misaotra anao izahay fa menao tombon'andro indray no menao izao fotoana izao, ienoana indray ny teninao, dia ny teninao tokoa aina ho an'izay mahazo azy sy fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra, dia mangataka hatrany taridala ny fanahinao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Nomerito toko faha 1ambin'ny folo ny andiny faha 7 amby roapolo ka hatramin'ny faha 7 amby roapolo. Nomerito toko faha 1ambin'ny folo ny andiny faha 7 amby roapolo ka hatramin'ny faha 7 amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nivoaka Mosesy ka nilaza ny tenin'i Jehovah tamin'ny olona, dia nanangona fitopolo lahy tamin'ny olon'ny firenena izy ka nampitoetra azy manodidina ny tranolay. Ari nidina teo aminy ny rahon'i Jehovah ka niteny taminy: dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny olona fitopolo lahy, ary raha mbola nitoetra tao aminy ny fanahy dia naminany izy nefa tsy nanao intsony. Fa nisy roa lahy nijanona teo an-toby, Elidada no anarany anankiray ary Medada no anarany anankiray, ary ny fanahy nitoetra tao aminy. Ary isan'izay voasoratra izy roa lahy nefa tsy mba nankeo amin'ny tranolay, dia naminany teo an-toby izy roa lahy. Ary nisy zatovo niazakazaka dia nilaza tamin'i Mosesy ka nanao hoe Elidada sy Medada maminany etsy an-toby. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Dia manantitra hatrany ny fiarabanao antsika ry havana, mahatratra n'izao sakafom-panahy io izao indray. Dia ho aminao anie ny fiadanana. Ho aminao ihany koa. Amen. Ny nomeritoko faha 1ambin'ny folo ry havana dia nitranga, mbola nitranga tany an'efitra. Tany izany mbola nitrangana izao tantara izao ary tranga anankiray izay nampisavorivory ny zanak'Israely satria tena i Mosesy dia tena hoe izy no nitondra ny zanak'Israely ary navesatra taminy izany, nitaraina tamin'i Jehovah Mosesy avy eo, dia nasain'Andriamanitra ny fidoloholony izy mba hiara-mitondra ny enta-mavesatra aminy. Dia rehefa teo moa izany dia nidina tao anatin'ireo olona ireo ny fanahin'i Jehovah. Fa rehefa nidina tao anatin'ireo olona ireo ny fanahin'i Jehovah, dia raha tokony ho izy izany dia hoe nanampy tamin'ny fitarihana ny vahoaka ireo olona ireo. Fa inona ny zavatra nitranga? Lasa naminany ireo olona ireo. Rehefa nahidina tao amin'ny nareo fitopolo lahy ny fanahin'i Jehovah dia lasa naminany ry zalahy. Ilay teny hoe naminany, ilay teny hoe maminany na ny mpaminany, ny dikan'io raha amin'ny teny hebreo dia hoe maliaka. Nefa ny dikan'izay hoe maliaka zay dia midika hoe iraka, na hoe milaza ny afatr'Andriamanitra izany na ny afatr' Jehovah. Ilazana ihany koa ilay maliaka, ilazana ny anjely tao amin'ny testameta taloha ihany izany. Dia nefa reto fitopolo lahy reto izay loholon'ny firenena, rehefa nilatsahan'ilay nilatsahan'ny fanahy masina ry zareo, dia naminany izy. Ary nahagaga dia izao hoe nisy roa lahy nijanona teny an-toby, Elidada sy Medada, fa rehefa raikitra le hoe nitoetra tao amin'ny fitopolo lahy ny fanahy, niditra tao amin'ny zalahy ihany koa. Ary rehefa niditra tao amin'ny zalahy koa ny fanahy, dia naminany ihany koa zareo. Ny teny hoe maminany na hoe ny teny hoe maliaka dia midika hoe iraka na hoe mitondra ny afatr'Andriamanitra. Eto izany ry havana dia izao, nantsoina ireto olona fitopolo lahy ireto mba ho lasa olona izay hiaraka hitondra ny vahoakan'Israely. Ao anatin'izany dia
Andriamanitra de mahafantatra hoe inona ny zavatra tsara omena andro zareo, de ny faminaniana zany na hoe fitondrana ny afatr'Andriamanitra izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ianao izay manao ny tenanao ho mpitarika hanampy an' Jesosy Kristy ny amin'ny fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra, maminania. Le hoe maminania de zao sahia mitondra ny afatr'Andriamanitra. Rehefa mitondra ny afatr'Andriamanitra moa de Jaona mpanao batisa ny tena alohany amin'izany. Hoy Jaona mpanao batisa: mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zay le faminaniana tsara be ho anao zany. Raha milaza ny tenanao ho mpitarika ianao de izao mitoria ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. Aza manao hoe zay mbola hiasa ny andehananay ty, aza manao hoe tsy anay zany mandeha mitory filazantsara zany fa amin'ny pastera. Tsia, eto zao 70 any tenenina, 12 any araka tamin'ny Elidada sy Medada, mba hitoro ny filazantsara amindreo vahoaka an'Andriamanitra. Satria rehefa toriana ny filazantsara ny vahoaka an'Andriamanitra de manaraka fandaminana. Ary izay no ilazana amintsika, mitoria ny filazantsara ianao. Misy olona anankiray zay mandaginina anao, torio ny filazantsara izy mba hahatonga anazy hiova ka lasa tsy mandaginina anao tsony izy. Zay tapitra. Afaka tsika, Toandriamanitra renay amty anay ity izay dia mangataka aminao ny hanomezanao anay ny hery, ny fahasahiana hitorianay ny teninao, hitorianay ny filazantsaranao amin'ny toerana rehetra, amin'ny sehatra rehetra izay misy anay. Dia ameo anay ihany koa ny hanao izany, fitoriana ny filazantsaranao izany ho lahara-pahamehana hanamboana ny zavatra rehetra izay tokony ataonay ka tsy hisalasala izay satria dia mino izahay fa momba anay ianao anatin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Amen. Tanterahany tompo aminao ny izo tsodranomasina izao: Jehovah anie no fiarovanao, Jehovah anie no fialofanao, ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah anie iaro anao, eny iaro ny fanahinao anie Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Eny ary havana de samy tahin'Andriamanitra indray de mirary soa daholo.